Miampasatrano soa sy adia miarahabantsika ery tokantrano raha tokantranotsika ny amin'izao fotoana izao larina fa 7 ny fampianarantsika manonona ny hatsarany Eosoa amintsika tsy avy tokantrano ary mirary isoantsika rehetra hotahiny Eosoa hatrany. Ny lohateny fampianarana moa dia hoe inona moa zany ny antony ivavahana raha ohatra ka mbola mpanota ihany ny faran'izay. Zay tokoa zany ilay fantaina hoe inona ny antony ivavahana. Raha toa ka mbola mpanota ihany ny fiafaranao, ina moa zany ny antony andehanana mivavaka tokoa zany. Ny antony dia tsotra kely ny antony ndraiky efa kitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isea 7:20 ny vakitsika. Isea 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa hoe raha izao ary ny zahatra ny tenenio Andriamanitra io dia ina tokoa zany ny antony ivavahanao rehefa mbola mpanota ihany ianao. Vakio tsara inge ny teny dia afaka mijery ho amin'ny teny frantsay moa dia amin'ny teny frantsay izy ao, amin'ny teny inglisy dia amin'ny teny inglisy izy ao, amin'ny teny sinoa dia amin'ny teny sinoa izy ao. Izao mivalaza. Indro ny tanany avatsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Eto zany Andriamanitra marina dia mametraka mihitsy hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota zany. Ary vao mahery izy misaraka aminao mihitsy ny araka io voalazan'ny ten'Andriamanitra io aminao mpanota zany. Ka ho an'ny olona rehetra izay mino an'izany Andriamanitra zany izay ao anatin'ny soratra masina io, ianao zany rehefa mpanota dia tsy menanao io Andriamanitra io fa lany andro fotsiny hoe hivavaka. Ary izay no mahatonga ny ambasadorany Eosoa misintona anao anatiny ny Eosoa foana. Satria ao irery ihany no fanafana ny fahotana. Ary izany no mahatonga ny ambasadorany Eosoa mitsangana manam-porofo ho hitan'izao tontolo izao ny hatsaran'izao Andriamanitra toriana izao. Fa raha mpanota ianao dia tsisy menanao zany io Andriamanitra io, mazava be io teny io hoe za tsy mihaino ny mpanota ozy ny teniny. Ary zany ny tenin'ny mpaminany zany. Ary ny teny Mose dia hoe mpaminany Israeliana no henonareo. Zany ny tenin'ilay mpaminany zany. Deutéronome 18:15. Donc efa haitsika ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany avy eo aminao dia mpaminany Israeliana zany. Deutéronome 18 dia ny 5:20 dia ny 6:20 enotsika. Deutéronome 18:15. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Eno zany le tenin'ny mpaminany fa io Andriamanitra io zany dia miteny araka ny tenin'ny mpaminany ny dikan'izay. Mazava be mihitsy le teniny zany eto. Ka amin'ny 9:20 moa dia mametraka amin'izay izy hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalany tahaka anao ka ataoko eo am-bava ny teniko ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Ka izay rehetra tsy miaino amin'izany mpaminany zany zany, izay tsy miaino ny teniko, izay ho lazainy amin'ny anarako dia izany ho hitsara azy. Izany hoe le tenin'ilay mpaminany zany dia miteny hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota. Ina moa zany ny antony ivavahana rehefa tsy haino izy. Eto anateny hoe lany andro ianao dia hivavaka any zany tena marina. Lany andro ianao mivavaka, lany andro ianao manao an'izao rehetra Jehovah, tsisy menanao zany eo. Any hoe mandanindany ny andro faritany amin'ny sy amin'ny antony. Raha ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra ny ohabolana ohabolana 5:20 ao. Ohabolana 5:20 andiny fahavalo. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo mason'Andriamanitra iayavà. Izany hoe rehefa natitra ataonao zany lasa fahavetavetana eo masinao. Ka nino moa rehefa mivavaka dia manao fanatitra ny teniny izy zany ohatra ny araka ny mba fiheverany olo anazy. Fa rehefa mpanota moka anao dia ratsy fanahy dia lasa fahavetavetana eo masina io fivavaka ataonao io. Fa ny fivavaka iny marina no sitrany. Zava-be zany rehefa tsy marina zany dia tsy mety mihitsy ny. Ary ao amin'ny 9:20 izy dia mamaky an'ity tenin'Andriamanitra indray tsika angambany jefa tsy haiko ilay
andiny fasi amby roapolo roapolo na 15 29 iava dia lavitra ny ratsy fanahy fa ny fivavakeny marina no enony eno am'izay nge hoe tsy mety miaino an'io ratsy fanahy mihitsy ninge zany io andriamanitra io tsy mety miaino ny mpanota asakasaka anao zany da mbola hipetraka aminatin'izany sary zany za zao tsy miresaka mihitsy ny momba ny teny filazantsara mihitsy fa aleotsika resaka nyrikatra amin'ny tenin'ny mpaminany sy ny salamo ary ny tenin'ireo olon'andriamanitra tany amin'ny andro testamenta taloha de efa hatrany mihitsy ny eny fitenena fe tsy miaino mpanota zany io andriamanitra io fa la ny andro eno ivavaka itenenako amin'ireo olombelo etra milaza fa mpanota io tsy maintsy manota io zany de tsisy andriamanitra miaino zany e ka rehefa tsy miaino zany andriamanitra dina zany ny antony ivavahana tena mba aza mivavaka atsony rehefa fantatrao fa mpanota aza mivavaka atsony petra ohatranao tsisy dika mihitsy ivavahanao fa izay no mahatonga any miteny hoe manatona ny ehosoa fa tena ao amin'ny ehosoa rehetra ny vaholana tafaraka amin'ny ehosoa anao vao tena tsy manota intsony ozy ny hoe impossible zany fa tena possible satria efa tohiny ambasadorany soaziady azy zay natonga avako ety ary efa miaina ao anatin'izany ny lefa manarevony marito am'ty planeta terre ity anjaranao izy izany miditra fa tena apetrako aminao editra avianao satsititra de valio any mitoromasonao any fa zay ny amaranako ny teny koa iditra avianao satsititra fa ziady a manorohevitra hoe midira ny farana am'izay ny teniko am'ty fampianarana ity de miraha sotsika samotonga saina ho amin'ny fitozan'ny fampianarana aminaraka andrea ivavakytsika ary voninahitra anao dada mara iava misaotrapetsaka ny am'izay teny manome saina fa tena tsy miaino mpanota sy ny mpanao ratsy zany mihitsy ianao halanao mihitsy ny ary zany tsy misy olombelo afaka amin'ny fahotana zany fa raha mbola am'ty tany ity fa mpanota daholo izy rehetrarehetra so ihany fa tonga Yahosoa zay ny rahainao tamin'ny fotoana zay nivinitity efa lasa izy maty zany anaran'izany maty indray ny famonjena maty ny famerenana ny olona ho iala amin'ny fahotana ary lasa tsy ho mpanota intsony rava daholo zany sodapetsaka nefa ny dada iava zay Yahosoa fa tonga indray zany fotoana zany ankehitriny famerenana ny olona hiverinao any aminao dada mara iava ampafantaranao ny olona fa tsy mety mijanona ny famarianao fa tsy mety mandeha foana zany fanafana ny fahotana zany vonjeo ny olona dada mara iava vonjeo ny olona matena hovovonjy eo amin'ny Yahosoa vonjeo ny olona Yahosoa voninahitra nareo mianaka mandrak'izay aminaranao Yahosoa no masany vavaka rehetra zany halleloia amen de mirahazo tikatra samy teny Yahosoa malona zany teny fampietetana zany mandra-peona manaraka andray tena matory tompoko